misy hazavana ny volana sa tsy misy? Tsisy hazavana zany ny volana. Iza milaza hoe misy hazavana ny volana? Tsisy hazavana ny volana. Fa maninona ny volana amin'ny mazava? Voilà. Tarafin'ny masoandro ny volana dia mazava. Satria tarafin'ny masoandro ny volana dia lasa mazava. Ary rehefa tsy mifanitsy ny volana sy ny masoandro dia inona ny zavatra mitranga? Tsy hitantsika ny volana. Fa rehefa mifanitsy ny volana sy ny masoandro ary tena mifanitsy tsara izy dia lasa mazava ny volana. Ary lasa manome mazava manodidina azy. Dia ohatr'izay tsika olombelona rehefa tsy mibanjina tsika ny Jesosy Kristy, itsika misy hazavana sa tsy misy? Fa arakaraka ny banjina tsika ny Jesosy Kristy ilay mazava no mahatonga ny fahazavana eo amintsika. Sary naseho an'Andriamanitra io. Teny ambony teny fa tsika ny tsy mahazo azy. Tsika ny tsy mahazo azy. Ary io no resahantsika be dia be androany. Io no resahantsika androany. Dia raha mijery tsika, azafady raitra raha mba azo tsoahana kely ty. Voilà. Io ny sary eny amin'ny lanitra io. Tsy haiko nareo raha mba misy mandinika misy antsoina hoe grand tour sa ny tsy haiko inona avy le eny amin'ny lanitra eny. Fa manondro ny Jesosy Kristy daholo ny zavatra eny. Ary izay napetraka Andriamanitra teny amin'ny lanitra rehefa namorona an'io izy. Ary io ny hitan'ny Abrahama. Io image io ny hitan'ny Abrahama satria mitantara ny filazantsara. Filazantsara ny tantarain'io. Dia io ny hitan'ny Abrahama. Ary io no nahatonga anazy nino an'Andriamanitra. Io no nahatonga anazy nino an'Andriamanitra. Ndika zany dia zao. Ireo zavatra naseho an'Andriamanitra ireo dia manambara iresakintsika rehefa avy eo domination. Ary ireo kintan'ireo dia manambara image izay ho jerentsika rehefa avy eo, resahantsika lalindalina kokoa rehefa avy eo. Ary ny astre dia misymboliser an'ilay armée ilay hitantsika tany amin'ny Genesis teo, ilay armée. Misy anaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izay antsoina hoe l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Yahweh Tsevaot. Izay ny anarany. Dia misy armée. Dia inona io armée io? Io armée io no resahantsika be dia be rehefa avy eo. Resahantsika be dia be rehefa avy eo. Ohatrany ahoana ireo interaction entre ny tontolo anankiroa io. Misy tontolo anankiroa araka ny resahantsika teo ny tontolo tsy hita maso dia ny tontolo hita maso. Andriamanitra rehefa namorona dia namorona tontolo anankiroa izy, ny siètre ny fironiny. Ty tena mila mamaky Baiboly mihitsy fa somary sarotsarotra izy ty. Misy ny être céleste izay ny fironin'Andriamanitra, ny an'Andriamanitra tsotra ny azony principany. Andriamanitra tsy dictateur, fa Andriamanitra miasa amina antsoina hoe autorité déléguée. Andriamanitra zany rehefa miasa dia manome fahefana. Manome fahefana izy. Nanome fahefana izy eo amin'ny tontolo tsy hita maso, dia manome fahefana izy eo amin'ny tontolo hita maso. Mila azo ireo. Misy partenaire ao amin'ny monde céleste, dia misy partenaire ao amin'ny monde visible. Ary mila azontsika tsara ireo. Dia ireo être céleste ireo no partenaire an'Andriamanitra ao amin'ny tontolo tsy hita maso, ary ny être humain kosa ny partenaire an'Andriamanitra ao amin'ny tontolo hita maso. Izay fotsiny ilay izy raha hazavainy. Iresakintsika ary ny être
ny humanité aloha. Iresakintsika ny humanité aloha a, tadio tsara fa zao tontolo zao a dia ny foronon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ina moa ny namoron'Andriamanitra n'izao tontolo zao a, tamin'ny alalan'ny teny, tamin'ny alalan'ny teny. Dia rehefa avy eo a dia nasiny naka inona izy namorona ny olombelona a, naka vovotany, naka vovotany izy. Dia rehefa avy eo dia nasiny inona a, nasiny fofinaina, nasiny fofinaina. Takizay ihany koa ny eo amin'ny tontolo tsy hita maso. Atao amin'ny tontolo tsy hita maso dia zao ny teny eo amin'ny psaume 33:6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel aussi, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Inona ny tsy ampy eo? Tsy mampitovy anazy amin'ny olombelona a, inona inona mahasamy hafa azy amin'ny olombelona? Vovotany ihany no mahasamy hafa azy amin'ny olombelona. Mazava tsara ve? Ao amin'ny tontolo tsy hita maso izy zany rehefa namorona être izy tao dia parole ozy izy dia souffle de sa bouche. Fa rehefa namorona ny Adama sy Eva izy dia nasiny inona? Mba ahitana anazy hita maso. Tsika raha tsisy an'io corps io dia tsy hita maso tsika. Satria averiko tsara itsika olombelona, itsika olombelona, raha antanintsika hoe izy tsika dia my problème tsika io corps io no lazaintsika fa itsika. Tsy zay? Fa zao ny anontaniko anareo, iza ny marary kokoa? Tsongoko nareo sa teneniko teny marary? Iza marary? A? Le tsongoko nareo mety rehefa avy eo afaka adiny ray iny dia tsy hainareo tsony. Tsy zay? Fa raha teneniko teny marary nareo, mety hijanonao inona afaka herintaona ary. Inona ny antony? Fa satria maninona? Satria tsy tia ny identité atsika, tsy tia vatany ity. Fa la inona? Lay souffle de Dieu ao anatintsika. Ity ny identité atsika. Fa tsy ity, tsy tia corps ity. Tsy io corps io ny identité atsika. Ary io no mahatonga hoe natapahana ara ny tongotritsika, na ohatra ara natapaka ara ny tongotritsika, dia tsy manova ny le être ao anatintsika izay. Fa le être ao anatintsika, être ao anatintsika foana. Ary ny dikan'izay dia izao, tadio tsara fa itsika olombelona, tsy haiko hoe 4% ny être visible, tsy mihoatra ny 10% io être visible io. Fa ny 90% dia ao amin'ny tontolo tsy hita maso daholo ny lalaovina. Dia ny problème nefa itsika, ity ny mahamaika atsika ity tontolo hita maso ity. Fa rehefa miala io, tadio tsara, rehefa miala io, rehefa ohatra ka maty tsika zany, dia iza le tsy mety maty? A? Ity aminy ity le tsy mety maty. Ary io nefa le tena itsika io le momba atsika ray manontolo, io le tena itsika io. Ary io no resantsika be dia be androany hoe ao anatin'ny tontolo tsy hita maso dia misy être izay tsy misy an'ity corps ity. Dia ao amin'ny tontolo hita maso a, itsika olombelona dia ity misy an'ity amin'ity, fa ty corps ity no lasa important be amintsika. Io no lasa important. Dia androany tsika hiresaka hoe tena important tokoa ve izy io? Satria par rapport amin'io rehefa azontsika io dia manomboka eo tsika ho azontsika amin'izay hoe iza le tena itsika.
iresaka aritsika aloha ny tontolo tsy hita maso, iverina amin'izay tsika iresaka ny tontolo tsy hita maso. Le peuple céleste. Ao anatin'ny peuple céleste misy an'le hitantsika teo le hoe armée des cieux. Hiteny kely teny hébreu Elohim. Io Elohim io ao anaty baiboly dia ny dikan'io dia tsy Andriamanitra akory ny dikan'io, fa raha ny tena marina tsy Andriamanitra grand Dieu akory. Azavako kely ny dikan'izy io. Elohim io non izy io. Za zao raha hiteny hoe anniversaire-ny mama androany, non propre anniversaire amin'ny mama androany. Raha miresaka hoe mama dia fantatro le mama resahako. Azonareo? Fa le mama nefa ny mamako tsy voatery ho mamanareo. Azonareo? Io Elohim io non propre, non commun izy io ao anaty baiboly. Ary zany mahatonga jiosy rehefa miteny dia ozy izy hoe Elohim dia Zelohim ozy izy, ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, rehefa iresaka n'ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Fa ny dikany hoe Elohim dia titre izay antsona izay mponina rehetra ao amin'ny lanitra. Zay ny tena dikan'ny Elohim zay. Elohim. Dia io zany ny jiosy rehefa miresaka hoe Elohim, le izy Elohim ozy izy, dia tsy miresaka mihitsy izy an'ilay Andriamanitra mpamorona, raha tsy hoe préciseny le izy. Fa ny dikany hoe Elohim dia créature spirituelle zany. Iresaka n'ireo créature spirituelle ireo tsika hoe izavy ireo créature spirituelle ireo, izavy ireo. Ndao ary tsika iresaka an'ireo. Voalohany indrindra aloha, ao amin'ny tontolo tsy hita maso misy ny antsoina hoe conseil de Dieu. Conseil de Dieu. Ao amin'ny salamo 7:25 izy dia miteny hoe congrégation des saints ozy izy. Reto moa zany, raha afaka mandray note nareo, reo daholo ny filazany anazy. Conseil de Dieu. Araka ny teneniko teo, Andriamanitra tsy dictateur, fa Andriamanitra misy miara-miasa aminy. Ary namorona izy, tsy Andriamanitra ireo akory, fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Iteka mba ny tena malaza amintsika le hoe Job 1:6, le hoe raha nivory, nivory ozy izy ny zanak'Andriamanitra ozy izy, fils de Dieu. Armée du ciel, conseil de Dieu. Afaka notenareo reo dia azo diniana ny ampiasa any an-trano reo anina rehetrarehetra eo. Faharoa manaraka an'izay, misy ny antsoina hoe anjely. Anjely. Ho resahantsika tsirairay moa izy ireo rehefa avy eo fahazavaiko fotsiny aloha, misy ny antsoina hoe anjely izay être spirituel izy ireo, ary misy ny antsoina hoe kérubim, sérafim. Kérubim, sérafim, gardien trône de Dieu. Mpiambina gardien trône de Dieu tao Edena, nefa nahitantsika an'izy io hoe rehefa ohatra ka mivoaka tao Edeny Adama sy Eva dia nisy kérubim, sérafim niambina anazy. Ho resahantsika manokana izy eo anaty baiboly tsy misy efa-tsy kérubim anankiroa izay hitantsika. Taizany nahitantsika kérubim, aizany ahitana ny kérubim? Ny nasaon'Andriamanitra natao sary mantsy izy ireo. Aizany ny taizany naseho an'ny sariny teo ambony fiaran'ny fanekena. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ataovy tandremo izy izy rehefa manao sary ianao, rehefa aseho anao izy tandremo izy sao dia misy diso ny zavatra nasehoko anao izy tany an-tendrombohitra.
nandritran'la 40 jours mosesy nyresaka tamin'andriamanitra dia tao anatin'izay naseho an'andriamanitra dia naverin'andriamanitra navery mosesy ndreo produit avy mosesy dia nisy kerobima anankiroa nataony mosesy sary teo ambony arche de l'alliance ary ireo kerobima anankiroa ireo ihany koa rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy dia mipetraka teo an-doha sy teo an-tongotry jesosy kristy gardien du trône ary ireo kerobima anankiroa ireo ihany koa niambina ny lalana mankany amin'ny azonaina gardien du trône chérubin sérafime iresaka dia tain'ireo tsika rehefa avy eo misy koa ny antsoina hoe ange de l'éternel ange de l'éternel ity ange de l'éternel ty be dia be ny misehony fa tia matetika afangaro lasa afangaron'ny olona izy io fa ange de l'éternel zany hoe apparition terrestre n'andriamanitra mihitsy izy io niseho izy io tamin'ny agara niseho izy io tamin'ny gideona niseho izy io tamin'ny manoa fa tsy voasoratra eto tamin'ny manoa niseho izy io tamin'ny abrahama sy isaka ity kay manoa ray aman-dreniny samsona niseho izy io tamin'ny mosesy teo amin'ilay inona moa ty izy ty le buisson ardent inona filazan'izany amin'ny teny gasy niseho izy io tamin'ny Eli ary niseho tamin'ny balama ireo nanisany nisehony ny ange de l'éternel dia se andriamanitra no miseho amin'ny olona andriamanitra mihitsy no miseho comme un humain fa jesosy kristy dia andriamanitra no niseho tamin'ny olona ny tonga tsy ho niseho tamin'ny olona andriamanitra ny tonga olombelona mila mazava tsara dia mila avahana tsara ireo fa samy hafa ny ange de l'éternel sy jesosy kristy satria jesosy kristy tsy ange fotsiny izy fa le ange de l'éternel rehefa isaky ny miresaka anjeliny jehova zay ny teny ao amin'ny baiboly rehefa anjeliny jehova dia c'est Dieu lui-même andriamanitra mihitsy no miseho amin'ny olona farany dia iresakitsika ny devoly sy ny satana ity tena tokony ty makamo anana miresaka andera fa tsy maintsy horesahana ihany devoly sy ny satana izy ireo être spirituel rebelle sy ny ange déchu horesahantsika ihany izy ireo dia ireo misy verset zay manambarana azy ao a eny ary rehefa mazava amintsika zay monde rehetrarehetra zay dia iresakitsika momba ny parole ny teny za zao raha miresaka aminareo a tadio tsara fa rehefa miresaka aminareo a dia son no avoakako son fa ny mahatonga anazy ho teny dia satria misy conviction dia misy puissance na farisean-dahatra iresahako azy aminareo dia ianareo koa ohatran'izay no mandray an'le teny ianareo koa ohatr'izay mandray an'le teny voalohany indrindra aloha misy tenin'andriamanitra miteny hoe par la foi ozy izy Hébreu 11:13 Hébreu 11:13 tiako vakina kely aloha Hébreu 11:13 zao ny teny ao amin'ny Hébreu 11:13 Hébreu 11:13 zao ny teny ao 11:3 zafady Hébreu 11:3 finoana ozy izy ny ahafantarantsika fa ny tenin'andriamanitra nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho ny nanaovana izao zavatra hita izao
finoana ozy izy ny ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra ny namoronana n'izao tontolo izao. Ahoana tokoa moa ninoantsika hoe ny Andriamanitra ny teny dia nisy ranomasina. Andriamanitra ny teny dia nisy an'izao. Dia Andriamanitra ny teny dia nisy ny zavatra rehetrarehetra. Ahoana ny fomba inoantsika an'izany? Satria amin'ny alalan'ny finoana. Amin'ny alalan'ny finoana. Io finoana io tsy foron'ny olombelona izy io. Tsy afaka mamorona an'io tsika olombelona. Fa io finoana io dia araka ny teny amin'ny Hébreu teo izy hoe Jesosy Kristy ozy izy izay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Izany hoe io finoana io zany dia avy amin'Andriamanitra zany izy io. Tsy anaiky an'izany mihitsy ianao foronina tamin'ny alalan'ny teny izao tontolo izao raha tsy Andriamanitra aloha no mandresy lahatra anao ao anatinao ao. Zay zany mila azo zay aloha. Ary zay nefa ny satria amin'ny fomba ahoana ny azontsika an'izay? Amin'ny alalan'ny teny. Za zao resy lahatra dia miteny aminareo aho hoe namoronana n'izao tontolo izao dia satria ny teny Andriamanitra. Dia mihinonareo? Satria za resy lahatra. Satria za ndesen'Andriamanitra lahatra ny amin'izay. Azonareo ilay izy? Dia izay ilay teneniko anareo hoe ny teny rehefa ohatra ka tsisy faharesen-dahatra dia feo. Feo. Zay. Rehefa ohatra zany ka tsisy finoana sy faharesen-dahatra ny zavatra voaka ny vava dia feon'ny miainga eo. Fa ny finoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny toriteny. Ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ary izay tenin'ny Kristy izay manome faharesen-dahatra ao anatintsika. Ozy izy Jesosy hoe ny teny izay nolazaiko taminareo ozy izy dia fanahy sy fiainana. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tena zavakely antsika ny resaka n'ity teny ity fa io zany io ny tena anisan'ny tena horesahana amin'izay mantsy rehefa ohatry ny ahoana zany puissance na teny zany. Ohatry ny ahoana zany puissance na teny zany. Andriamanitra. Andriamanitra miteny parole, logos, rema. Dia io tenin'Andriamanitra io no manome atsika rehefa atosiky ny fanahy-masina. Dia manome atsika, manome inona ilay izy? Fiainana, vie, zoe. Ary izay no mahatonga hoe ny tenin'Andriamanitra manome fiainana. Ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy tonga fiainana dia blabla fotsiny izy izay, son. Fa rehefa tsy tonga fiainana eo aminao io tenin'Andriamanitra io, fiainana. Mila tonga fiainana eo amintsika io tenin'Andriamanitra io. Dia rehefa tsy tonga fiainana io dia mijanona fotsiny no logos. Dia mety ho son fotsiny io dia mijanona ao an-tsaintsika ao. Fa rehefa tena tonga fiainana izy dia miseho eo amin'ny tontolo hita maso. Amin'ny Hébreu 5:12 dia izay fa ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia mahery, velona, car la parole de Dieu est vivante. Tenin'Andriamanitra dia velona. Amin'ny teny Hébreu ny parole mahavariana fa raha Hébreu tena nahita an'izy ity. Io teny io ny tena dikany dia sady invisible izy spirituel nefa koa matière. Izany hoe miseho eo amin'ny tontolo hita maso. Ny parole zany miseho eo amin'ny tontolo hita maso. Matotsika mihetsika iresaka kely ny puissance an'io parole io avaiza ny volonté atsika kay? Fahalalantsika azy? Avaiza ny volonté?
fantatritsika ve hoe avaizany volonté tsy fantatritsika ve avy amina mo rehefa tenenina foana andramo ny ankizy tenenina ohatra hoe tenenina zavatra anankiray ny ankizy dia tenenina eny foana izy tenenina eny izy dia lasa miteraka volonté ao anatin'izay aporisiana izy dia lasa miteraka volonté ao anatin'izay matoatsika mihetsika inona ny zavatra mampihetsika atsika inona ny zavatra mampihetsika atsika mahatonga atsika hetsika anao zavatra farisian-dahatra tsy izay avaiza amin'ny farisian-dahatra avy amin'ny teny tsy izay matoa ianao mihetsika manao zavatra dia satria ianao resy lahatra dia ny zavatra mandresy lahatra anao iny manosika anao an'ilay zavatra zay zany eo amin'ny tontolo tsy hita maso le izy teny dia rehefa avy eo manosika anao le izy dia lasa mihetsika ianao dia manao zavatra eo amin'ny tontolo hita maso zay ny moteur ny olombelona zay ary zay mila azontsika zay mato ny akta rehetrarehetra ataon'ny olombelona dia vokatra ny farisian-dahatra ao anatiny ny problème fotsiny mila fantatra dia zao inona le farisian-dahatra ao anatinao ianao ve manosika azy ianao ve manosika an'le izy mivo amin'ny tenanao ve le izy sa parole de Dieu ça va le aider mivo amin'ny tenanao ve le izy sa parole de Dieu dia tadio tsara fa misy anankiroa ny teny ny voalohany indrindra le antsoina hoe logos zany hoe mitenitsika dia miresaka ko amin'izah fotsiny fa misy antsoina hoe rema zay tena hoe zavatra mandresy lahatra ana dia latsaka ao anatin'ny foko zay zavatra zay zavatra anankiroa samihafa ireo fa ty rema ty ity ny fiainana kristianina fa eto amin'ity fiainana eto atao tsaina zay tsy mitondra ny ninina dia tadio tsara nefany fa ny tenin'Andriamanitra dia rema ny tenin'Andriamanitra dia rema ny tenin'Andriamanitra dia puissance spirituelle satria Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy ny miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny nareo ve mba mandinika hoe fa maninona kay ny tany miodikodina dia miantona fa ahoana ny mahaposibla an'izany nareo mieritreritra hoe ao anatiny inona le singa kely indrindra amin'ny atome dia ao anaty atome misy neutron dia misy électron zay le izy misy neutron dia misy électron fa maninona ka ny électron miodikodina mafy be ohatran'iny tsy fantatra hoe fa inona manosika anazy inona ny antony fantatritsika ve inona manosika an'iny tsy fantatritsika tia ny valiny io ny valiny io ary mbola tsy voazavany siantifika io mandraky tia ny androany parce que Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ary raha mbola misy parole zany proclame eto amin'ity zao tontolo zao ty dia tsy potika ty zao tontolo zao ty nareo ve tsy mandinika hoe fa maninona kay raha ny tena mariny ty zao tontolo zao ty mba jereo ny mifampitehan'ny olombelona ty zao tontolo zao ty hoe mba jereo ny mifampitehan'ny olombelona ty zao tontolo zao ty potika any Amazony zao tsika nanomboka tamin'ny 28 juillet teo miaina crédit ny zanak'olombelona miaina crédit ohatrany ao zany miaina crédit zany hoe ny ressource naturelle zay tokony hoanitsika mandritra ny taona efa tapitra
dia nanomboka tamin'ny 28 juillet teo zao ny zanak'olombelona efa mihinana ny ressource naturel tokony hoanitsika amin'ny 2020 zany tsika zao dia aso hoe ohatrany ahoana no fiainantsika zanak'olombelona ty fa nefa ny tenin'andriamanitra soa ihany fa ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe izy ozy izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny zany hoe raha mbola misy tenin'andriamanitra zany mandeha raha mbola misy tenin'andriamanitra proclameny eto amin'ity zao tontolo zao ty dia mbola miazona izy ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ndikan'dia zao zay mihitsy moa ty sary ty andriamanitra amin'ny alalan'ny parole no manetsika ny zavatra rehetra ary mitazona ny zavatra rehetra dia ndeha miteny hoe ary miteny izy car il dit et la chose arrive miteny izy dia tanteraka ao zay zany zavatra rehetra il ordonne et elle existe psaume 33:9 psaume 33:9 anisan'ny tena teny faran'izay tiako izy io fa aloha mba jerentsika kely salamo 130 ny andininy 7 zao ny teny ao fa izy no miterony izy dia ary zany izy no nandidy dia mitoetra mafy izany car il dit et la chose arrive et il ordonne et elle existe herin'andriamanitra zany herin'andriamanitra zany mila azontsika aloha zay rehetrarehetra zay satria anomboka iresaka amin'izay tsika eto a ny dikan'izany dia zao io parole io ny anetsehan'andriamanitra ny zavatra rehetra miteny izy zany dia mihetsika ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny tontolo hitamaso izy mibaiko dia mihetsika anao amin'ny tontolo tsy hitamaso dia miseho eo amin'ny tontolo hitamaso zay ny fiasan'andriamanitra zay ao amin'ny tontolo tsy hitamaso izy no miteny dia mihetsika ny arme dia mampiseho an'ilay zavatra baiko eo amin'ny tontolo hitamaso andriamanitra zao no mila azontsika andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo zao tsy izy akory ny nandeha niazakazaka dia nanao an'izao dia nanao an'izao dia nanao an'izao mibaiko izy andahozy izy tsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika mibaiko fotsiny izy dia lasa ny exécution hitanareo ohatrany hoe PDG misy PDG anankiray miteny zao no mila zavatra atao le PDG ve miasa le PDG ve ny miasa fa inona ny ataon'le PDG miteny izy dia manina dia manatanteraka miexécuté ny ambiny mazava za tsy mazava zay no mitrango amin'ny tontolo tsy hitamaso miteny andriamanitra car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe satria mibaiko izy dia mandeha ny chaîne de commandement ao anatin'izay mandeha ny chaîne de commandement mila azontsika tsara zay fa important be zay rehefa iresaka n'le resaka devoly sy anjely amin'izay tsika rehefa aveo dia mila ho azontsika izay zavatra zay mila azontsika zay satria zay no chaîne andehanany ny tontolo tsy hitamaso zany dia zao ao amin'ny tontolo tsy hitamaso mila azontsika tsara inona zany mampietsika ny armée des cieux inona mampietsika an'ireo inona mampietsika an'ireo parole rehefa miteny andriamanitra dia mihetsika ireo parole manetsika an'ireo itsika olombelona tsy ahetsika amin'ny parole 100% eo ny olana fa ny tontolo tsy hitamaso raha vao miteny andriamanitra dia miexécuté ireo miexécuté ireo zay ny différenceny amintsika olombelona vao miteny andriamanitra dia miaingana exécution ao amin'ny tontolo tsy hitamaso
important be zay satria mila azontsika zay niainga teo ny problème an'izao tontolo izao rehetrarehetra niainga teo ny problème an'izao tontolo izao iresaka arytsika inona nahatonga ny chute tao Edena inona nahatonga ny chute mavezatra be ty ok ny chute tao Edena iza ary lay bibilava tao Edena iza lay bibilava tao Edena itsika rehefa mamaky ao am-baiboly dia misy kerobima anankiroa araka nresantsika teo kerobima anankiroa dia ireo kerobima anankiroa ireo no men'Andriamanitra anarana izy ireo Mikaela amin'ny voalohany dia iza amin'ny faharoa iza ilay niresaka tamin'ny Maria voilà nisy kerobima anankiroa tao an-danitra anankitelo izy tamin'ny voalohany raha ny tena marina fa ny anankiray tsy voalaza mihitsy tao anaty baiboly fa image ny tenenan'Andriamanitra tenena amin'ny baiboly anazy Gabriela Mikaela dia nisy kerobima fahatelo izy io kerobima fahatelo iza Lucifer le porteur de lumière tsy voalaza ao anaty baiboly zany fa tsy voalaza ao mihitsy izy tsy inona fa any amin'ny Ezekela sary no asehony any amin'ny Ezekela any sary no asehony anankitelo izy fa saingy rehefa nianjera izy nazeran'Andriamanitra izy dia ny anarany dia lasa niova hoe le Satan serpent amin'ny teny hébreu ny dikany hoe serpent dia saraf manakaiky ny teny hoe serafima manakaiky ny teny hoe serafima vetivety aloha zafady rehetra zafady raha miverina le vola le teo mila antsika dia zao voalohany indrindra aloha tao Edena dia tendrombohatra izy io izay ny fanenany ny tontolo hitamaso ny tontolo tsy hitamaso ary tao Edena dia niaraka tao ny biby sy ny olombelona zany hoe hybrida zany dia tsy nahagaga loatra raha nisy bibilava ny teny tao raisoaratsainy zao zavatra nitranga zao ozy izy Andriamanitra tamin'ny Adama hoe alaiva ozy izy ny biby dia ianao no manome ianao ozy izy manome anarana an'ireo biby ireo dia mitedava ozy ianao amin'ireo biby ireo raha misy mety amin'ireo hovadinao izay ny teneny tamin'ny Adama raha nijery baiboly raha mamaky baiboly tsika zay le zavatra nitranga tao zany hoe nijery zany Adama izy ny azoko vadiana amin'reto dia tsisy azo ny vadiana tao dia natsony tsirairay le biby dia izy ny nanome anarana an'ilay biby tsirairay zany ny autorité ny men'Andriamanitra ny Adama autorité men'Andriamanitra ny Adama ary ny baiboly koa dia milaza hoe ireo kerobim ireo izy dia présent tao Edena ary ireo kerobim ireo inona ny nataon'ireo tao ny ambina n'ilay hazo inona ny nambenany hazonaina zay ny nataony tao izy ary io serpent io
izy ozy izy mifetsindrindra amin'ny zava-mananaina. Misy teny anankiroa le nidikany serpent na kasiny anankiray a dia sarafy ny anankiray serpent venimeux nidikany sarafy ary avy amin'io a Isaia aminany dia miteny hoe serafima ozy izy dia tahaka ny bibilava izay manidina ary misy afo. Bibilava manidina ozy izy ary misy afo. Misy mazava. Inona mampietsika an'ireo être spirituel ireo araka ny hitantsika teo? Inona? Parole. Andriamanitra zany rehefa miteny dia mihetsika ireo. Être spirituel ny resahako. Dia rehefa miteny izy dia mihetsika ireo satria ireo messager. Miteny izy amin'ny parole. Dina zavatra mitranga. Mihetsika ireo. Dia manidina ireo. Saingy tsy hita maso ilay izy. Fa naseho an'Andriamanitra tamin'ry Ezekiela ilay izy. Dia ry Ezekiela. Satria aminy rehefa zavatra manidina dia tokony misy inona zany? Misy elatra. Dia izay no mahatonga an'ilay fiheveran-diso hoe misy elatra ny anjely. Satria amin'ny zalahy rehefa misy elatra dia rehefa manidina dia tsy maintsy misy elatra. Ary mandeha tahaka ny afo. Ao amin'ny Hébreu toko 7 raha tsy diso vetivety fotsiny Hébreu toko 7 vakitsika ny Hébreu toko 7. Izy ozy izy manao Hébreu toko 2 zany zafady diso izy ozy izy manao mpanompony ho tahaka ny Hébreu toko 4 izy iny moa lasa loha teto zafady izy ozy izy manao mpanompony tahaka ny afo sy ny dia loha vetivety Hébreu toko 2 ny andininy izy manao mpanompony tahaka ny afo sy rivotra ozy izy. Hébreu toko 4 moa izy inona zafady? Hébreu 2 sa Hébreu 1? Hébreu 1:7. Ary ny anjely ozy izy dia ilazany hoe izy manao ny anjely no rivotra ary mmpanompony ozy izy ho lelafo. Dia raiso sara-tsainy zany. Zany hoe ny anjely zany dia tahaka ny inona zany? Rivotra dia lelafo. Dia mirejoindre an'ity teny ity. Fa saingy tsy hitantsika maso izy ireo. Tsy hitantsika maso. Tany amin'ny anina taloha tany amin'ny inona moa izy ty? Tao amin'ny fomba taloha tao anatin'ny samesapa tao anatin'ny fomba teo aloha dia zalahy taloha dia efa nanao an'izao sary izao rehefa miresaka izy ny serpent izao ny sary asehony tany Mezopotami izao ny zavatra asehon-dralahy zany hoe io zavatra io zany efa hitany dia io ny image nasehon-dralahy tamin'izany rehefa miresaka izy hoe rehefa miresaka ny anjely izy na zavatra ohatran'izany dia izao ny sary asehony tao anatin'ny culture tamin-dralahy tamin'ny Mezopotami. Ohatrany ahoana ary ny chutan'io kérubim io ohatrany ahoana izy io? Araka ny hitantsika teo araka ny resantsika teo
ny anjely dia nyforonon'andriamanitra sy ny kerobima dia nyforonon'andriamanitra tao amin'ny etra tao amin'ny tontolo tsy hita maso. Ary rehefa miforonona ireo tao amin'ny tontolo tsy hita maso dia raha mamakytsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany 14 dia zao mivaky ny teny ao: tsy fanahy manompo va izy rehetra ozy izy, ny rahana ho anao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Inona zany ny rôle namoronan'Andriamanitra an'ireo etra seleste ireo? Mpanompo an'iza? Non. Mpanompo an'iza? Ny raha nanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Manompo an'iza zany ireo? Manompo ny zanak'Andriamanitra. Zay no nantonga an'Andriamanitra hanao an'ireo création, créature ireo. Ozy izy any amin'ny Salamo any, ary teo no nanombohan'ny rébellion. Iza ozy izy ny zanak'olombelona no atsiarovana ho azy? Iza ny zanak'olombelona ozy izy ny atsiarovana ho azy? Zany hoe zao zany, namorona créature céleste Andriamanitra parfait. Fa le créature céleste parfait ny foronon'Andriamanitra hanompo créature terrestre imparfait, injuste, injuste. Namorona créature céleste izy parfait, fa rehefa avy eo ireo créature céleste parfait ireo nasaony nanompo olombelona zay tsy tanteraka. Ary io le zavatra nytenen'i Jesosy hoe zay teo lehibe aminareo izy aoka ho mpanompo anareo. Dia normal be raha zoky raha ozy izy hoe zaho izy olona parfait, ahoana ny anompoko anao zay imparfait? Mazava sa tsy mazava? Dia zay ny dikan'io teny io, ton cœur, ny avoavo izy izy ny fonao noho ny fahatsaratarehanao. Ezekiela 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny avinavina ny fonao noho ny hatsaratarehanao. Logika kosa aloha ny anazy raha maha olombelona. Ahoana kosako? Izy olona parfait, izy olona vomiteny, satria izy no anisan'ny fiderana, izy zany tao amin'ny fideranan'Andriamanitra. Vomiteny izy dia fideranan'Andriamanitra no miseho, ary ny feoan'ny rehetrarehetra dia mideran'Andriamanitra daholo. Ahoana moa zany hoe izy vao misokatra dia fideranan'Andriamanitra, nefa ianao iza zay ianao olombelona no hotompony? Dia tsy zakan'izay, tsy zakan'izay. Ny etra spirituel rehetra dia ny foronon'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra dia manatanteraka ireo. Ao amin'ny Mattio 7:20 angambany izy zay zao ny teny ao. Mattio 7:20 angamba izay raha tsy diso. Zao ny teny ao: mitandrema ozy izy fa andreo manao tsinitsinina na dia ny ray amin'ireny madinika ireny anareo, fa lazaiko aminareo ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ny anjeliny any an-danitra mahita ny tavany raiko mandrakariva izay any an-danitra. Zany hoe ny anjely maninona zany? Mifanandrika face à face avec Dieu le Père. Les créatures spirituelles mifanadika face à face. Zany hoe ireo mahita ny voninahitr'Andriamanitra mivantana, tsy ohatra antsika. Ny foronon'Andriamanitra mahita ny voninahiny mivantana, ary rehefa mibaiko izy miteny izy mandeha ny parole dia mandeha ireo.
zany hoe itsika soa ihany tsika fa tsy mahita ny voninahitr'andriamanitra mivantana fa raha itsika mahita ny voninahitr'andriamanitra mivantana dia tsy azo vonjena ntsony tsika, tsy possible ntsony ny amonjena antsika. Fa reo mahita ny voninahitr'andriamanitra mivantana ary 100% hita ny gloire de Dieu, hita ny isan'andro ny gloire de Dieu, isa tsy egondra. Ary reo tsy mihetsika raha tsy inona parole, tsy mihetsika reo raha tsy teny, miteny ny parole dia mihetsika reo, miteny ny parole dia mihetsika reo. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ozy izy ny Lucifera hoe za kosa ozy izy bôgosy zany rôle, za no maître de cérémonie rehefa mideran'Andriamanitra, za no maître, za no tokony ekeny, ny tokony ekeny ny olona rehetrarehetra. Fa maninona kosa moa ny andeha hanompo an'reto olombelona kely reto? Tsy nanana droit l'erreur reo satria isan'andro mahita ny voninahitr'Andriamanitra reo. Ary reo tsy nisy corps, eo ny tena olana, reo tsy nisy corps. Raha iso sary an-tsaina hoe olombelona tahaka azy tahaka anao no natsangan'Andriamanitra ho natsangana ho inona tsika? Zanany. Tsika no natsangana ho zanany. Fa ao amin'ny Hebreo mazava tsara ny teny hoe anjely iza moa no teneniny hoe zanako ianao. Zany hoe ny anjely zany tsy zanany. Enjana be zany. Itsika natsangana ho zanany. Nefa jere za, jere ianao. Grave fa le olona, le être zay ny créé, ny être parfait, tsy natsangany ho zanany, tsy natsangany ho zanany. Anjely iza ozy izy mba nilazana hoe zanako ianao, izany nanangana anao androany. Hebreo toko voalohany andininy 5 zany teny zany. Fa ny anjely iza mba nilazana hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany, ary koa izao rainy ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lamatozy izy ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary eo ka ny anjelin'Andriamanitra rehetra ekoka eo aminy. Fa saingy isika no natsangana ho zanaka dia nanomboka teo ny problème. Efa iza moa ianareo no moa ho ambony noho ny créature parfait, satria izy créature parfait. Nisy felonana niditra tao aminy, nisy felonana niditra tao aminy. Ny anjely dia tsy prévu, ny anjely dia nataon'Andriamanitra hoe, zay ny problème, ny anjely nanana libre arbitre. Sy Adama sy Eva nanana libre arbitre, ireo azavaikeo le libre arbitre. Ireo dia nanana safidy zany. Le safidy moa tsy tena malaza an'le libre arbitre raha ny tena marina, fa afaka ny choisir zany ireo. Fa raha ny tokony ho izy ireo dia tsy tokony enjera mihitsy, satria fantany tsara ny voninahitr'Andriamanitra, hitany isan'andro san'andro ny parole de Dieu 100%, hitany isan'andro san'andro ohatrany ahoana zany hoe Dieu amour, Dieu créateur. Zany hoe raha ny tokony izy tokony tsy enjera mihitsy ireo, raha ny tokony izy. Fa saingy zay ny tena tsy zakan'izay hoe amin'ny fomba ahoana no anompona. Fa jereo kosa nareo ko ahoana moa ny anompona za ao anatiny e. Za koa ao anatiny, tsy manala tena akory. Fa amin'ny fomba ahoana moa no anompona olona ohatran'ny nienjana ihany, mieritreritra ny toetra koa. Fa saingy zay le izy zay, noho ny voninahitra, noho ny filandera. Dia satria en plus n'izany Adama dia ny foronina tao anatin'ny fotaka, ary izy nefa ny fononina tamin'ny alalan'ny parole, ny parole manetsika azy, ary ny souffle de Dieu ny tao aminy dia tsy nekeny mihitsy zay.
porteur de lumière, zay no anarany, Lucifer. Zany hoe izy no nitondra n'lay fahazavana rehetrarehetra tao amin'Andriamanitra. Izy miporteur an'izay. Ao anaty baiboly io tsy misoratra ao io, ary tsy misoratana tao anaty baiboly mihitsiny. Fa rehefa expulsé tao izy, dia lasa izy ny anarany, lay fahavalo, Satan. Satan, fahavalo. Zay ny lasa anarany rehefa niala tao izy. Ko satria izy tsy nanaiky an'ilay vérité de la parole, dia tadidio tsara fa ny anjely tsy possible tsy ohatra antsika olombelona hoe midésobéir tsika dia mbola azo vonjena. Ny anjely ny parole no manetsika azy. Ao anatin'ny parole no misy ny fiainana. Ao anatin'ny teny no misy ny fiainana. Zany hoe raha vao miisaka izy ka tsy manaiky an'ilay parole zany dia inona zavatra mitranga? Contraire amin'ny fiainana inona? Dia tsy maintsy ao anaty fahafatesana izy. Ny anazy tsy choix, tsy ohatra antsika olombelona. Fa ny anazy une fois vao nivoaka n'ilay parole izy dia fahafatesana. Ary tsy azo mivonjena izy. Tsy azo mivonjena izy. Dia nianjery izy. Ary rehefa nianjery izy, dia mazava ho azy ny raison nampianjerana azy. Inona zany ny raison nampianjerana azy? Felonana ny olombelona. Dia mazava ho azy fa ianao no nampianjerana azy. Dia inona zany ny objectifany? Zay. Satria ianao olombelona no nasaona ny tompony ary tsy nanaiky izy hanompo an'ilay zanak'Andriamanitra izay natsangana, dia mazava ho azy lasa koa izy n'entraîner tao anatin'izay fianjeran'izay ny olombelona. Dia nanomboka tamin'ny Adama sy Eva izy io. Nanomboka tamin'ny Adama sy Eva izy io. Dia nanomboka teo, raha maty aho izy dia matesa ravana. Lôjika be le izy. Dia nanomboka teo izy, tadidio tsara fa tsika olombelona dia victime. Victime ny olombelona. Victime n'izay zavatra izay. Ary rehefa victime n'izay ny olombelona, dia ny ataon'ny devoly dia tsy misy afa-tsy ny mampiditra ao anatin'ny olombelona fisainana mba hanohitra ny planina an'Andriamanitra ary hanohatra ny parole de Dieu. Zay fotsiny ny ataony. Zay ny tena plan zay. Tsisy afa-tsy zay. Satria nianjery izy dia ny dikan'izany, ianao mieritreritra fa atsangana ho zanany dia alohantsika samy very. Tsotra fotsiny ny ilay izy. Alohantsika samy very. Ary zay nahatonga ny filazantsara. Zay no nahatonga ny filazantsara. Nanomboka teo rehefa niain'ny devoly ny olombelona dia lasa andevo izy. Jereo tsara fa Andriamanitra rehefa nanome autorité amin'ny Adama sy Eva dia izy hoe anjakaozy izy ny zavatra rehetra. Anjakao ny zavatra rehetra. Zavatra tokony ihany tsy azonareo atao. Azy hinanana ny azo, fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zay ihany. Fa anjakao ny zavatra rehetra. Autorisation, autorité nomeny. Ok? Fa nanomboka teo raha vao ohatra ka niain'ny devoly i Adama sy Eva dia inona ny zavatra nitranga? Ny atsembohanao ny hinanan'ny tavanao izy. Ny atsembohanao ny lasa hinanan'ny tavanao. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, safady. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, safady. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Ary aniry tsilo sy hero anao izy ny tany. Tsy zay nefa ny plan n'Andriamanitra voalohany.
ny plan'andriamanitra voalohany dia ozy izy hoe anjakao ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa ohatra ka niala tao anatin'le tao anatin'le plan de dieu Adama ka nanaraka n'le rébellion dia lasa naniry tsilo sy ero azy nanontany azy dia nanomboka teo lasa ny fahafatesana ny tambon'ny ota ary lasa niditra ny fahafatesana niditra ny endrom-pahafatesana rehetra ary ny tena gravy dia zao nomen'ny olombelona ny devoly ny fahefana taiza teto amin'izao tontolo zao fa io le ny récupéren'i Jesosy le natonga Jesosy ny teny hoe indrozy izy efa nomena ny fahefana aonao izy izy any an-danitra sy ety an-tany ozy izy io le ny récupéren'i Jesosy izy io le ny récupéreny io le ho resantsika rehefa avy eo ny amin'ny filazantsara fa nalasa nomeny voaroaka avy any an-danitra ry zalahy dia lasa izy ny skoaty teto tany dia satria ny olombelona ny nanana ny autorité teto tany izy nanana autorité tany autorité délégué zany hoe nanana fahefana izy nomen'Andriamanitra azy very le fahefana dia ny fahefana taiza ny récupéreny fahefana teto amintsika ny récupéreny dia nomen'Andriamanitra atsika ny récupéreny ny fahefana iny ary nomeny Adamaseva azy ilay fahefana zay daholo ny problème fikorontanantsika eto amin'izao tontolo zao satria lasa nomentsika anazy le fahefana zay fahefana nomen'Andriamanitra atsika fa rehefa aveo lasa nomentsika anazy nanomboka teo dia zay ny mila azontsika aloha hoe voanomentsika anazy ny fahefana dia voarokintsika tao amin'ny présence an'Andriamanitra lasa voarokintsika tao amin'ny présence an'Andriamanitra ary eo ny problème zay olona rehetrarehetra voaroka tao amin'ny présence an'Andriamanitra dia mpanota avokoa mpanota avokoa dia tsika rehetrarehetra misubira lasa tonga ny aretina tonga ny tebiteby tonga ny olana tonga ny zavatra maro isan-karazany zay tsy nisy tao edeny fa vokatra zay zavatra zay tonga teo amintsika ny tebiteby ny aretina ny olana fizarana ny fahafatesana io endry fahafatesana rehetra io tonga taty amintsika daholo conséquence an'izay zavatra zay mazava sa tsy mazavatra conséquence conséquence victime ny olombelona Adamaseva victime dia tsika rehetrarehetra lasa victime daholo fa saingy soa ihany fa manome vahaolan'Andriamanitra manome vahaolan'Andriamanitra zay ho resahantsika rehefa avy eo ny anjery izy voalohany tao edeny dia ny sotomy ny zanak'Andriamanitra fa soa ihany Andriamanitra fa nanao plan amonjena ny zanak'olombelona dia ozy izy Andriamanitra hoe hovonjeko zanak'olombelona dia rehefa amonjy ny zanak'olombelona izy dia ny ratsy ny zanak'olombelona satria any amin'ny Genesisy toko fahafiry rehefa avy eo ny Genesisy toko fa zafady ray raha sotoizana le izy ahitako le verset zafady sa tsisy verset ty moa Genesisy toko fahaenina Genesisy toko fahaenina zao no teny ao hoe ary hitan'ny zanak'Andriamanitra ozy izy fa tsara tareny zanaka vavin'ny olona dia nidiny izy izy dia nanambady ny zanaka vavin'ny olona zay ny eo anaty baiboly dia rehefa nanambady ny zanaka vavin'ny olona izy dia niteraka ry zalahy dia lasa nisy géant au fait dia zay a nidina ry zalahy nidina izy tao edeny namitaka ny Adamaseva dia no ny aveo ny tena plan dia izao zay ny tena mila azontsika zay ny plan devoly dia tsotra namoron'olombelona Andriamanitra ho atsanga no zanany ary ny amotika an'io rasy humaine io no plan ny devoly
zay no natonga an'andriamanitra ao anaty baiboly manontolo mitantara ny resaka hoe fa naninona izy ny nanokana ny zanak'Israely dia niteny izy hoe nareo tsy mahazo manambady hafa firenena, nareo tsy mahazo manambady jentilisa sy ny ohatran'izany satria tian'andriamanitra ho préservena le rasy zay ny foroniny. Tsy resaka rasisme akory le izy fa resaka hipreservena satria nanomboka tetinidiny reto lasa tonga olombelona mihitsy zalahy, tonga olombelona mihitsy izy. Dia raha mahita koa tsika miteny izy ao amin'ny Genesis toko fahatelo angambana ozy izy hoe ampifandrafiko ozy izy ianao sy ny vehivavy izy ozy izy anitsaka ny ombalabe tongotrao, izy ozy izy anitsaka ny lohanao ary ianao anitsaka ny ombalabe tongony. Vehivavy ozy izy hiteraka zazalahy ozy izy sy ny ohatran'izany. Raha mamaky baiboly tsika dia isaky ny tantara dia lamatoa tamin'ny linie rehetrarehetra dia ny vononony devoly foana. Ny tena ngeza indrindra dia tamin'ny andron'ny Herôda. Tamin'ny andron'ny Herôda ny vonony daholo ny lamatoa rehetrarehetra satria fantatra ny devoly zany fa fantany fa tsy maintsy ho avy le amonjy, le mpamonjy, fa tsy fantany hoe iza ilay mpamonjy. Dia tamin'ny tantara rehetrarehetra isaky ny nandeha ny tantara dia ny vonony foana ny lamatoa rehetrarehetra hatrany amin'ny tantara ny zanak'Israely tamin'ny Babilôna sy ny rehetrarehetra ny vonony foana ny lamatoa, vonony foana ny lehilahy foana ny menjehany dia ny vonony satria fantany fa tsy maintsy ho avy le mpamonjy, fa tsy fantany tsara hoe roviana le izy dia aiza, tsy fantan'izay, zay tsy fantan'izay. Ny plan devoly rehefa nidina teto izy dia tsotra, potehana ny race humaine, potehana le race humaine, zany hoe hiteraka izy dia race hybride zany niteraka eo dia tsisy olombelona pura intsony satria zalahy tonga olombelona mihitsy. Dia heureusement tamin'io fotoana io no inona ny solution nyraisin'Andriamanitra tamin'ny androny Noa. Tamin'ny androny Noa dia izy valy mianaka rery sisa no azo ny vonjena dia inona ny nataony? Savodrano tonga dia ny finoany daholo ny rehetrarehetra dia izy valy mianaka rery sisa, izy valy mianaka rery sisa no vonjeny. Dia vita zay dia tsy nijanona tamin'izay ry zalahy satria izao ny olana le vatana maty fa le inona tsy nety maty? Le fanamo amin'ny teny gasy fa lay être zany tsy nety maty fa lay corps no maty. Dia tonga indray izy tamin'ny alalan'ny Nimrôda ary dia namorona izy ny tilikambony iza, tilikambony Babela. Tonga izy tamin'ny tilikambony Babela, Nimrôda no namorona ny Babilôna ary ny dikan'ny tilikambony Babela dia tsotra ny olombelona niezaka naninona ny olombelona? Niezaka niakatra nanakatra ny lanitra. Dia satria niezaka nanakatra, hitanareo le problème l'izy ry zalany nazera dia ny posen'ny olombelona hiakatra satria izy te hiverina hiakatra, satria izy te hiverina hiakatra dia ny olombelona no niposeny. Dia rehefa niposeny ny olombelona dia ozy Andriamanitra hoe non, tsy afaka manao zany nareo. Dia nikoroan'Andriamanitra ny fiteny, dia rehefa nikoroany fiteny dia niparitaka ny olombelona rehetra, paritaka ny olombelona rehetra ary nanomboka teo raha mamaky tsika any amin'ny
any amin'ny déontoronomie ihany a miparitaka ry zareo avy eo amin'ny tour de babel de nisy domination ozy izy tsy rairay avy zay domine andreo firenen'ireo tsy haiko raha misy occultiste eto fa any amin'le rehefa manao an'le incantation angélique iny incantation démoniaque iny a de misy anarana anjely 270 ao fait tsy anarana anjely loatra izy iny fa anarana inona zany le izy anarana devoly zay ny anjera ary ireo devoly ireo ny lasa ny domine an'ireo 70 nation ny resahany rehefa niala avy eo Babylone izy de ny 70 nation miparitaka de ireo 70 nation reo a samy nisy anjely déchu anankiray avy ny domine an'ireo zay le izy zay tadio tsara fa ny ao Edena le Edena dia ny tendrombohitr'Andriamanitra zany hoe zafady aloha raha mba afaka miverina kely zafady de rehefa antsika hiditra am'ty Edena ina dikan'le Edena teo présence de l'atmosphère de la présence de Dieu fa Babylona kosa dia ny tentative ny olombelona hiakatra anatratra any présence an'Andriamanitra nanao copie ny Edena izy ary io ny problème ao anatin'ny religion tsy ny religion ihany fa zay fombafomba rehetrarehetra na ny occultisme na ny spiritisme na ny reo zavatra rehetrarehetra ataon'ny olombelona ireo zay miezaka manatratra an'Andriamanitra tour de babel miezaka manatratra an'Andriamanitra dia rehefa avy eo naparitaka Andriamanitra izy naparitaka Andriamanitra de rehefa naparitaka Andriamanitra izy de ty le antenenako teo hoe nisy 70 nation voasoratra ao anaty baiboly io a nisy 70 nation a de nisy an'le puissance nisy an'ireo autorité reo nandeha io le tenen'ny Paoly am'izay rehefa avy eo aty arina aty amin'ny épître hoe fa izy ozy izy a il a dépouillé ozy izy les autorités et domination ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana zay ny tenen'ny Paoly zay ny tenen'ny Paoly zay de ireo tadio fa ireo raha iresaka tsika ohatra hoe ny Anakita ny Amalekita ny Filistina misy karazany be dehibe izy ny tinina sy ny inona be dehibe isan-karazany tsy tadidiko daholo ny anarany a de ireo rehetrarehetrareo a zay fahavalo ny zanak'Israely de nisy entité nisy domination nitarika anazy nisy domination no nitarika an'ireo de ireo a ireo no nahatonga ny korotana teto amin'izao tontolo zao satria samy te hiady domination sy autorité de nanomboka teo nisy ny korotana so ihany nefany a fa nisy ny asa-pamonjeny Jesosy saingy zao itsika olombelona zany nanome a anio fahefana io tamin'ny devoly itsika olombelona nanome anio fahefana io tamin'ny devoly heureusement misy teny any amin'ny baiboly any a io filazantsara io a tsy fantatry ny anjely izy io tsy fantatry ny anjely izy io zao ny teny andaso aloha jerentsika ane le teny Petera voalohany toko voalohany 2:12 ane jerentsika Petera voalohany toko voalohany 2:12
atomboko eo amin'ny andiny faraika ambe folo zao ny teny ao satria tena tsy azon'ny anina mihitsy izy io tsy azon'ny mpaminany sy ny taloha mihitsy izy io hatramin'ny anjely moa zany zao ny teny ao ny amin'izany famonjeny zany ozy izy dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahan'ny fatratra dia ireo fanaminany fahasoavana ho anareo eny nokatsahana ozy izy izay androna izay toetry ny andro no tondron'ny fanahin'i Kristy ao anatiny raha nambarany raha teo amin'ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy izany hoe tsy ho an'ny zalahy fa ho anareo ny nanomponiny amin'izany zavatra izany izay voalaza aminareo ankehitriny ozy izy tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay nyrahana avy tany an-danitra izany zavatra izany ozy izy a dia tian'ny anjely hodiniana izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodiniana izany hoe na ry zalahy zany ny tanàka zao mahita ny fahasoavana iainantsika hoe grave zany fitiavan'Andriamanitra izany reto olombelona tsisy fotony reto a dia navonjen'Andriamanitra nanolorany ainy nefa tsika vao mivadika andre mandeha dia tonga dia nanino saoty asa raha azotsika raha tsy azotsika izany izay tiany anjely ozy izy hodiniana dia mijerentsika zany rahalahy mety mitanaka izy hoe ahoana reto olona reto satria tsy tao anatin'ny plan mihitsy tsy azo ny atsaina mihitsiny izany hoe ohatry ny ahoana izany famonjen'Andriamanitra izany tadio tsara Andriamanitra araka ny teneniko teo le ny teny endana ozy izy a avaiza ny fahefany Satana ny fahefany Satana dia tsotra Andriamanitra nanome fahefanana iza nanome fahefanana iza n'Andriamanitra nanome fahefana ny olombelona tao amin'ny Genesis toko voalohany andininy 7:20 dia nomen'ny olombelona an'izy izy io nomen'ny olombelona ny Satana Andriamanitra namorona ny Losifera fa ny devoly rehefa avy eo satria ny olombelona ny cédé tamin'le afetsehan'ny Satana Andriamanitra namorona ny Losifera fa ny olombelona no namorona ny Satana ary ny olombelona no nanome fahefana any Satana ny olombelona no nanome fahefana any Satana ilay fahefana izay nomen'Andriamanitra ny olombelona no lasa nomeny any Satana rehefa mazava izay dia zao tadio tsara fa ny fahafatesana no tambin'ny ota ny anjely ve mety maty sa tsy mety maty tsy mety maty izy fa very fa so ihany tsika olombelona fa rehefa nanota dia inona ny tambin'izay fahafatesana hitanareo ny différence an'ilay izy zareo tsy azo mivonjena satria tsy nisy corps izy tsy azo nyvonjena izay ny teny any amin'ny Hebreo any koa hoe tsy anjely ozy izy nyvonjeny fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny ozy izy tsy anjely ny vonjeny ozy izy fa taranak'i Abrahama no vonjeny ary ny dikan'izay dia zao nefa ny problème satria izy tao amin'ny fiainana izy nifindra nakany amin'ny fahafatesana dia lasa netiny teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana ary lasa royaume anjakan'ny fahafatesana eto amin'izao tontolo izao nomentsika azy ny fahefana nomeny Adama sy Eva azy ny fahefana dia lasa izy ny manjaka dia lasa tonga eto ny fahafatesana ny fankahalana ny olana ny tebiteby ny fifamonoana sy ny zavatra maro isan-karazany izay iainantsika eto amin'izao tontolo izao iainantsika eto amin'izao tontolo izao so ihany nefa fa izao
so ihany nefany fa tian'Andriamanitra zasy ianao ary zay ny dika ny tena asa mpamonjeny Jesosy Kristy. Tsy maintsy tonga raha ohatra zany Andriamanitra ka te hanala antsika eo amin'ny vahoany izay devoly izay, inona tsy maintsy nataony? Izy mihitsy ny lasa tsy maintsy tonga olombelona. Tsy maintsy tonga olombelona Andriamanitra. Dia tady tsara fa zao, ty zavatra tena important be ty. Andriamanitra rehefa amorona dia inona fotsiny zavatra ataony? Miteny izy. Fa Andriamanitra rehefa hamonjy dia tsy maintsy atolony ny ainy. Mazava tsara, tsy possible ny hoe tao an-danitra fotsiny Andriamanitra dia niteny hoe voavondro nareo dia vita. Satria raha zay no tokony izy tonga dia voavondro daholo tsika rehetra. Fa so ihany fa tena tsy izay no nataony. Fa mba hamonjena antsika tsy teny fotsiny fa tsy maintsy tonga olombelona izy ary nanolotra ny ainy. Tsisy vahaolana afa-tsy izay. Tsisy vahaolana afa-tsy izay. Ary Andriamanitra tsy maintsy tonga olombelona hamonjy ny zanany. Satria zanany ianao. Satria zanany ianao. Satria zanany ianao dia tsy maintsy tonga olombelona izy hamonjy ianao. Zay tena zavatra tena important be, zavatra ngeza be mihitsy. Zanany ianao. Fa raha tsy zanany ianao, tsy tonga olombelona izy mba hamonjy anao. Ary dia izay no nahatonga anazy hoe izy ozy izy ny lamatoa. Jesosy Kristy ny tsy maintsy lamatoa. Tonga teto amin'izao tontolo izao. Lasa andevo ny devolontsika. Lasa izy maître teto amin'izao tontolo izao. Ko satria lasa izy maître teto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy tonga Andriamanitra amerina indray, andropaka indray n'ilay fahefana izay nomen'ny olombelona nakaiza? Nakany amin'ny Satana. Dia tsy maintsy izy tompon'ny fahefana ny tonga teto amin'izao tontolo izao andeha haka indray ilay fahefana izay nomentsika olombelona anazy. Zay ny filazantsara zay. Ny filazana ratsy dia zao veritsika satria nomentsika any Satana ilay fahefana. Very ianao. Fa so ihany fa tonga Andriamanitra tompon'ny fahefana, tonga indray izy andeha haka an'ilay fahefana izay naritsika, dia ozy izy hoe alao alaiko ny fahefako, dia alaiko hiverina ty amiko indray, dia anangana olombelona vaovao dia rehefa misy olombelona vaovao dia omeko azy amin'izay ny fahefana. Zay ny filazantsara zay. Mazava sa tsy mazava? Dia ny dikany dia izao. Io fahefana io, mission Jesosy Kristy, mission Jesosy Kristy dia i Adama tao edeny Adama resy. Satria nomeny Adama ny devoly ny fahefana. Fa iny fakapanahy exactement iny nahazo ny Adama iny, i Adama niara-ny fakapanahy tao edeny, zany hoe tao amin'ilay présence an'Andriamanitra. Fa Jesosy taiza ny niara-ny fakapanahy? Taiza? Tany amin'ny désert, tao vavao, niverina indray. Tao vavao. Niverina nakao amin'ilay désert, zany hoe ilay tany tsy misy endrika sady foana, Jesosy Kristy ary tao izy no nalaim-panahy. Tsy tahaka ny edena, zany hoe efa tao amin'ilay organisation n'Andriamanitra efa vita daholo ny zavatra rehetra, efa nilamina, tsy misy afa-tsy ny nampiatra n'ilay fahefan'Andriamanitra ny sisa nataony Adama. Fa na izany arany, rehefa nalay ny devoly fanahy dia nomeny Adama any devoly ny fahefana. Tonga indray Jesosy niverina tao anatin'ilay tany tsy misy endrika
sady foana tao vavao. Niverina tao Jesosy, ary rehefa miverina tao Jesosy nanalay mpanary izy. Resy izy sa tsy resy? Tsy resy izy. Tsy resy izy. Ary zay mission an Jesosy Kristy, lay dernier Adam, lay Adama farany. Resy i Adama voaloha, fa tonga kosa lay Adama farany, dia naseho any amin'izay. Izy tsy tao edena, izy tsy tao anatin'ilay présence an'Andriamanitra, ilay tsara tare, ilay mampiasa fahefana fotsiny, fa izy tao anaty tany efitra. 70 andro sy 70 alina. Dia naseho any amin'izay. Fa any amin'ny fahefana, fa tsy any amin'ny devoly. Récupéreny, nanomboka teo izy, efa récupéré an'ilay fahefana. Ary nanomboka teo, naseho an'Andriamanitra amin'izay hoe izy ny tompo ny fahefana fa tsy ny devoly. Naseho any teo. Satria natsanga ny maty, ny diovy ny boky, ny sitrany ny marary. Naseho any teo fa izy ny tompo ny fahefana. Ndroany démonie. Naseho any teo fa anazy ny fahefana, fa tsy any amin'ny devoly. Zay minoaozy izy ny asa tokony ataony koa, amoaka démonie amin'ny anarako izy ozy izy. Iteny amin'ny fiteny zazolay izy, andray menarana izy ary na dia isotro zava mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy zany. Naseho any teo fa izy ny tompony. Naveriny tany aminy. Ohatr'izao zany hoe Andriamanitra mampiasa ny olona, ary ohatr'izao zany hoe ny olona ny tompo ny fahefana, satria Jesosy Kristy dia zanak'olona. Zanak'olona. Naseho any teo zany, nanomboka naseho any, vita avy ny tsapainy, avy nalaina fanahy izy, dia nanomboka teo, naseho any amin'izay. Naseho any amin'izay zany hoe ohatry ny ahoana, zany hoe Jesosy Kristy tompo ny fahefana. Naseho any teo, nanomboka teo amin'izay hoe ohatry ny ahoana ny fomba hamonjeny ny zanak'olombelona. Ohatry ny ahoana zany ho aseho atsika, ohatry ny ahoana ny zavatra naseho an' Jesosy Kristy rehefa tonga izy. Matthieu 5. Sermon du mont de la béatitude. Io ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy Kristy. Sambatra malelo am-pozy izy, fa izy no mahita ny fatsangan'Andriamanitra. Sambatra malemy fanahy, fa izy ny andovan'ny tany. Sambatra nona sy mangy tety amin'ny fahamarinana, fa izy no ofokisana. Sambatra miantra, fa izy no etrana. Sambatra madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra mpaviavana, fa izy natao zanak'Andriamanitra. Safady safady rehetra ataovy paozy kely fotsiny vetivety. Ataovy paozy kely vetivety, safady. Tao amin'ny fanekena taloha, naseho an'Andriamanitra zany zany hoe puissance des ténèbres zany tao amin'ny fanekena taloha. Ny puissance en ténèbres dia zao: rehefa maloto ianao no mikasika maloto, dia inona no mitranga? Tsy maintsy maloto ianao, dia avoaka ianao makaiza? Makany ivelan'ny toby. Zay ny puissance ny ténèbres, zay ny puissance ny fahalotona. Raha ohatra ka mikasika faty ny olona anankiray, dia mivoaka any ivelan'ny toby. Raha manao zavatra amin'ny andro sabaty izy, dia avoaka ny ivelan'ny toby. Any ivelan'ny toby izy ny toraham-bato. Zay ny puissance ny ténèbres zay. Zay ny puissance ny fahalotona zay. Zay ny puissance ny fahalotona zay. Ny boka
satria vokatry ny aretina sy ny zahatra matsaka miboka maloto atao aiza miboka avoaka ny velan'ny tompo tsy mahazo mifampikasika amin'ny olona madio tsy mahazo zay puissance ny ténèbre zay puissance n'lay autorité zay ny raisiny devoly lasa izy nizaniza mamseho madio ka izy no mikasika azy de ina zavatra mitsanga maloto zay puissance an'izay fa nanomboka teto naseho an'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana fa ny mazava ny mamindresy ny maizina mazava mandresy ny maizina nitoroteny Jesosy de rehefa nitoroteny Jesosy sambatra ny oro fa izy ny ampifaliana sambatra malemy fanahy fa izy ny andovan'ny tany Matthieu toko fahadimy nitoroteny voalohany nataon'i Jesosy sambatra nona sy mangetay tamin'ny fahamarinana fa izy no vokisana sambatra miantra fa izy no iantrana sambatra madio apozy izy fa izy no ahita an'Andriamanitra sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra tsy misy olona mahay manompo tompo roa ny iray ho alany ny anankiray ho tiany nanomboka teo tena ivelan'ny tompo Jesosy no nitoroteny tamin'io andro tany ivelan'ny tompo tany ivelan'ny Jerosalema any ivelan'ny tompo ny boka na nitoritenin'le boka na eno ny filazantsara le boka jereo ny voromanidina ozy Jesosy jereo ny voromanidina fa tsy mamafina mijinjana mitaona ho any an-tsopotry reny fa nefa mova naray anareo ny an-danitra izy tsy mamelona azy ary mody tsy mihoatra lavitra noho izany vai anareo ary izy eo aminareo izy izy mahay manampy na dia andro ray aza ny andro iainany nahoana ny manany amin'ny fitafininareo dia nio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly reny nefa lazaiko aminareo fa na Solomona tao amin'ny lampany voninany azy tsy mba nitafitaka ny anankiray tamin'ireny nieritreritra ny zanany izy tsy afaka mikasika na dia ny zanany aza tsy afaka mifampikasika na dia ny zanany aza dia nalahelo izy latsaka ny ranonorana ozy Jesosy ary nisy rika be sady mifofofony rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria naorina teo ambony vatolampy Jesosy Kristy ny vatolampy Jesosy Kristy ilay vatolampy eto ambonin'ity vatolampy ty ozy izy ny aoriko ny fiangonako Jesosy Kristy izay vatolampy izay nitsangany Jesosy ary tsy navelany andeha ny mpianatra satria maninona tsy navelany andeha mpianatra tamin'io fotoan'io mbola tsy nanolotra ny ainy Jesosy Kristy ary raha tamin'io fotoan'io mpianatra nikasika an'le boka dia inona no nitranga nalotoko mpianatra fa izy Jesosy Kristy lay Andriamanitra tonga nofo lay madio nandeha nidina sariny Jesosy Kristy izay tonga olombelona ary dia nanatona azy le boka raha mety ianao izy izy dia mahay manadio niraisiny Jesosy le boka zavatra impossible zao any amin'ny fanekena taloha tsy azo ataony mikasika boka satria raha madio ianao no mikasika maloto dia inona no mitranga maloto ianao fa tamin'ity indray mitoraka ity madio no mikasika maloto inona no mitranga nadio ny naloto lay fahadiovany Jesosy Kristy no nifindra tany amin'ilay maloto nifindra tany amin'ilay maloto ny fahadiovany Jesosy Kristy ary dia lasa nadio ny maloto naseho an'Andriamanitra fa any amin'ny fahefana naseho an'Andriamanitra fa izy ny tompony fa tsy lay mpandrombaka fahefana c'est pas le rebelle fa izy ny tompony naseho any teo fa nininona fahalotona Andriamanitra madio rehefa mikasika maloto dia malotony dia madio ny
maloto nasehoany teo zay. Raha azontsika tsara zay dia tokony ho azontsika fa manomboka teo dia nirombahan Jesosy Kristy indray mifahefana. Naveriny tany aminy indro aty amiko ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ozy izy, mandehana atao mpianatro ny firenena rehetra. Naveriny nakeo aminy fahefana, verina teo aminy, ary dia ny dezarmeny ny asany maizina, verina teo aminy. Zay ny tapany voalohany tompoko. Misy fanontaniana ve? Misy fanontaniana ve atreo? Somary lavalava. Ny tapany faharoa tsy dia lava be, fa zay tena zavatra important be zay ahatsapatsika atakarantsika ohatry ny ahoana zany asa, ohatry ny ahoana ny asan'ny devoly dia ohatry ny ahoana ny asa mpamonjena nataony Jesosy Kristy. Iresakitsika momba ny anjely rehefa avy eo sy ny eo ohatry ny ahoana mbola asan'ny devoly mbola manana fahefana ve reo ohatry ny ahoana koa ny asan'ny anjely amin'izao fotoan'izao, ohatry ny ahoana ny fiaingany. Misy fanontaniana sa tsy misy? Tsisy? Eny are. Raha entsika izay filazantsara zay dia mbola hitoitsika rehefa aveo resaka ny filazantsara ny teo amin'ny azo fijaliana. Za mbola tsy ampanangatanana na ampivavaka atsika, fa hiato kely aloha satria tena nazaha koa raha mangateta lava be zay izy zay raha mbola misy tenin'Andriamanitra ihany proclameny eo izao tontolo izao ty dia mbola ohatra tsisy izy ny zavatra rehetra. Izy ilay bibilava atao Edena. Itsika rehefa mamaky ao am-baiboly dia misy sy rivotra ozy izy. Dia raha mamaky tsika ao amin'ny raha zoky raha ozy izy hoe zao izy olona parfait.